naniritsika teo hoe mangetaeta anao tompo raha mangetaeta tsika tompo mamoky atsika dia androany indray jesosy mbola hiteny amintsika tsirairay avy izay tonga eto avy hatrany dia rahatsika njaonina toko fa 10 ampianaran' jesosy atsika tsirairay avy jaonina toko fa 10 teny efa haitsika foana zany teny zany teny efa haitsika tsy enjery zany teny zany teny efa fatatsika zany teny zany fa petraky ny tompo amintsika indray androany lazay ny tompo amintsika indray androany zaray ny tompo amintsika androany dia ny tompo manakolazaina aminao manakolazaina aminao Andriamanitra manakolazaina aminao Jesosy hiteny aminao izy androany jaonina toko fa 10 andininy voalohany izao ny tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe koa efa madio raha teo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo tomoera amiko ary izaho aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko izaho ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona raha misy tsy miray amiko dia ariny ny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo miteniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany izany no ankalazana ny raiko mba amoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo tahaka ny tiavany ray ihany no nitiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako ianareo raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany izany zavatra zany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manotritra ny ainy amody ny sakaizany ianareo no sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetrareko tamin'ny raiko no nambarako taminareo tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo mba andeha sy amoa ary aretany vokatrareo mba omen'ny ray anareo izay rehetra angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona amen zay teny rehetrarehetra zay somary lavalava fa misy zatra tena tiany tompo apetraka tsara amintsika tsirairay avy androany momba ny fiarahana amin'i Jesosy misy fahamarinana mila raisitsika ary iainatsika ary mila hita eny amin'ny fiainatsika isan'andro zay teny zaraina amintsika androany zay raha mihaino tsara le tentsika rehetrarehetra teo dia zao ny voasoratra misy foana hoe miray 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 misy hoe mamoa misy hoe tomoera zavatra tediavin'i Jesosy amintsika dia ny iraisantsika tsara aminy zavatra tediavin'i Jesosy amintsika dia ny amoazatsika ho an' Jesosy ny zavatra tediavin'i Jesosy atsika dia ny toerantsika ao amin'i Jesosy petraka ny fanontaniana amintsika tsirairay avy zay tonga eto inona ny vo entinao an' Jesosy inona ny vo entinao an' Jesosy amin'izao tsika amin'ny teny zao amin'ny fiainatsika isan'andro san'andro inona ny vo hitan' Jesosy eny aminao fa mitady vo amiko sy aminao Jesosy mety mola betsaka mametraka fanontaniana fa inona moa le vo tediavin'i Jesosy fa Jesosy tsarovy fantaro fa Jesosy sarotiny ary mitaky vo amin'ny tsirairay avy Jesosy sarotiny ary mitaky vo amin'ny
tsirairay avy mamoa an Jesosy ve ianao? Raha tsy mamoa an Jesosy ianao dikan'izay tsy miray an Jesosy ianao. Zay fotsiny dia mazava. Rehefa tsy miray an Jesosy ianao tsy mitoetra ao am Jesosy ianao zany. Ary voafa ny hoentinao. Jesosy rehefa ho avy mitaky vokatra amintsika tsirairay avy. Halleloja. Amintsika tsirairay avy zay miaino eto, zay mandray teny rehetra rehetra eto, tandremo fa ny teny afafy rehetra rehetra reny mitaky voa amin'ireny Jesosy. Firy taona zay niarahantsika teto amin'ity toerana eto am-bobao ty. Firy taona zay nanenonao tenin'Andriamanitra. Firy taona zay no ataoko hoe iarahanao am Jesosy. Fa aiza le voa dia davin Jesosy. Misy voa ve ianao? Jesosy mandinika antsika tsirairay avy ireo. Jesosy mahafantatra antsika tsirairay avy ireo ary dia davin Jesosy amintsika amoaza antsika. Fa zay le voalaza hoe izany no ankalazana ny ray kosa izy raha toka manino mamoa be ianareo. Nitakin Jesosy amiko sy aminao raha lasaina bavy dia ny amoazanao ho an Jesosy. Mamoa an Jesosy ve ianao? Mamoa an Jesosy ve ianao? Misy vokatra ve entinao ao am Jesosy? Fa atao ahoana raha ohatra ka mambolo-kasaka ianao, andrasanao heritaona, andrasanao roa taona, andrasanao telo taona, tsisy voa mihitsy. Inona ny ilanao an'ilay kasaka? Tsisy ato ny ilana azy. Hoy voalaza hoe mandany toerana fotsiny. Mandany toerana fotsiny ka pao io hiala eo. Zay voasoratra ao amin'ny Baiboly. Raha ianao mamboly paiso, jerenao heritaona, tsy maninona aloha fa vao mba heritaona. Mbola tsy matohy. Jerenao roa taona, tsy maninona anao randrasana eo ihany. Jerena telo taona, andrasana. Fa tonga kosa amin'izay fa efa taona na fa 5 taona, aiza ihany raha voa amin'ity paiso ity. Tsy lahany andro fotsiny ve? Ampaniry an'io ao. Alao solona paoma indray sao dia mba paoma mamoa. Firy taona niarahako tamin'i Jesosy. Heritaona Jesosy mbola ho Jesosy sy fo heritaona niarahany tamiko e. Roa taona, telo taona, aiza le voa fa mitady voa Jesosy. Io voa io tsy hoe voka dehibe isan-kalahady ka hoe vokatra ao zay nambolenao tany an-tsaha. Tsia, tsy zany. Io voa io tsy hoe aiza ny akoho amam-borona sy ny vorontsoloza sy ny voka dehibe maro isan-karazany. Tsy zany ilain Jesosy raha lasaina bavy. Voalohany indrindra tsy zany ilain Jesosy. Io voa io tsy hoe aiza zao zay fidiranao amin'ny sampana zao, manao asa zao. Tsy zany dia davin Jesosy. Voa eritreretin'ny olombelona daholo zany. Fa ny voa dia davin Jesosy amiko sy aminao. Dia zao nolazain'ny tenin'Andriamanitra hoe mamoaza voa mendrika ny fibebahana. Inona ny voa mendrika ny fibebahana? Ny voa mendrika ny fibebahana dia fahamasinana. Inona ny atao hoe fahamasinana? Ny fahamasinana dia tsy manota intsony ary mandresy fahotana. Ary inona ny atao hoe fahamasinana? Ny fahamasinana dia tsy miaroaro amin'izao tontolo izao intsony. Tsy tia izao tontolo izao intsony. Na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao, fa mamoa fahamasinana. Mamoa fahamasinana. Mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra, mitoetra amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, mitoetra amin'izay sitrapon'Andriamanitra ary mamoa ho an Jesosy. Zay nangalatra ozy izy Paoly aoka tsy hangalatra intsony. Fa kely aina hiasa mba hisy ivelomany sy hanomezana ho an'ny hafa. Zany voa mendrika ny fibebahana. Rehefa tonga ao am Jesosy, miaina amin'ny fahamarinana, miaina amin'ny rariny, miaina amin'ny hitsiny. Voa mila hita amintsika tsirairay avy zany. Ny vola zay Jesosy Kristy dia nilaza ihany koa Jesosy hoe zay nandainga aoka tsy handainga intsony. Samy milaza marina amin'ny namany avy. Pratika ara-pilazana tsara. Tsisy tokony ilainga mipetrapetraka tsony any aminao any raha tena hoe ao am Jesosy ianao. Halleloja. Tsisy tokony ho langalanga, mamoron-danga, mamoroporona mba hazona zavatra. Sarotra ny fiainana zao. Mazamazana ny fiainana zao. Ka mba hazozona zavatra, avitana taratasy, ilamilamiana ny fiainana dia mandainga. Ny mpandainga ozy ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy dia any ivelany. Any ivelany. Ivelany aiza zany? Tsy ao Jerosalema vaovao, tsy ao amin'ilay lanitra sy tany vaovao, fa aiza? Any amin'ny farimy rehatrafo, any amin'ny solofara, any amin'ny fikotrohanify. Raha lasa ianabavy, maika ny filazantsara. Inona ny voa entinao an Jesosy? Inona ny voa entiko an Jesosy? Fa anisan'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fahazarana ny olona no mivavaka.
fazarana ny olona ny mandeha any am-piangonana rehefa lady na rehefa zabotsy na mamonjy fotoam-bavaka rehefa alatsinainy na rehefa alarby fa le vo tsy ahitana vo tsy ahitana vo inona le vo le fahamasinana zay le fitokanana ho an' jesosy zay le fahamarinana zay le tahotra an'andriamanitra zay tsisy amiko sy aminao zay mandray ny filazantsara androany miaino ty tenin'andriamanitra eto ty androany tahakiny jesosy amiko sy aminao ny amoazanao be ny amoazanao be halleloia isika tsy ao anatin'ny religion dia ny fombafomba mpivavahana rafidrafy mpivavahana ny mandeha makany am-piangonana tsy fiteny ato intsony zany hoe andeha ho any am-piangonana zany tsy fiangonana ato halleloia apetraka amintsika tsara tsy fiangonana ato fa ato sady misy vary ato no misy tsy parivary tambary ato ny tambary misy vary misy tsy parivary zay ny lazaiko tany am-piandohana nanomboka nanao an'izao fitoriana zao tsy fiangonana ty ary so misy manontany ianao hoe aiza ianao mivavaka zay mivavaka any amin'ny fiangonana miomana tsy misy fiangonana miomana zany amin'ny anaran'i jesosy tsy naniraka anao fiangonana jesosy tsy haiko firy taona zay teto 3 taona sa 4 taona sa firy fa tsy mbola miova le vina apetraky jesosy tsy miola miova le fijery apetraky jesosy tsy mbola miova le anso apetraky jesosy ary zay no ametrahana amintsika tsara amin'ity teny androany ity hoe ny prezantena aminao eto tsy miomana ny prezantena aminao eto tsy tantely ratsimba na imisa na ivoahirana na de tsy haiko zay mpiara-miasa ao tsy hiprezante an'izany no atao eto fa hiprezante an' jesosy mahalala tsara an' jesosy ianao tafaorina tsara ao am' jesosy ianao mitoetra tsara ao am' jesosy ianao jesosy mitarika anao am'izay tianao andehanana indray avy eo amoazanao andehananao ho an' jesosy halleloia fa aza ho latsaka ao anaty rotiny sika ka hoe andeha hamonjy culte amin'ny alahady hoe andeha hamonjy fiangonana amin'ny alahady tsy fiangonana eto rahalasy anabavy ray aman-dreny malala zoky sy zandry fitoriana ny filazantsara eto fanambarana an' jesosy kristy eto fa filazana ny momba an' jesosy halleloia tsisy sampany eto tsisy adidy eto tsisy rakitra eto tsisy mariazy atao eto tsisy hoe misy olona maty de hoetony eto fa maty tsy fiangonana eto araky nyetreretin'ny olona amin'le fiangonana am'izao fotoana fa ny fiangonana dia ianao manana an' jesosy kristy halleloia apetraka tsara zay fahamarinana zay aza anafenana asa ratsy atao fomba ratsy atao toetra ratsy atao le fivavahana le fiarahana am' jesosy le toerana andehanana tsia ny fahamarinana tiana lazaina amintsika dia izao aleo tena ao am' jesosy ianao ary amoa an' jesosy ianao iaraka am' jesosy isan'andro san'andro ianao ny tena voaloboka resahana aminao tsy eto ambobo ao ny tena voaloboka tsy mifandaharana hoe miomana eona amin'andriamanitra ao ny tena voaloboka tsy hoe hitately ratsimba tsia otsy jaune zay hoe izy tsy maintsy mitombo iza tsy maintsy miena rehefa nitory jaune nanambarany momba an' jesosy de nitory koa jesosy ao am' jaune toko 7 de ozy ny mpianatra jesosy ozy ny mpianatra jaune hoe hitanay jesosy sy ny mpianany manao asa manao fitoriana any de ozy jaune namatsy azy hoe faly a momba an'izany ozy fa izy tsy maintsy hitombo iza tsy maintsy ena so tsika tsirairay avy latsaka ao anaty fahazarana apetraka amintsika tsara so tsika tsirairay avy latsaka anaty fahazarana niala fotsiny toerana fivavahanao niala fotsiny ny toerana andehananao fa ny fombanao sy ny fanahnao tsy niala tsy miova tam'izay ianao fotsiny naketo ambobo ao fa ny fomba fanaonao sy ny toetranao sy ny vokatra entinao mitovy amin'ny vokatra nentinao tany am'izay nisy ianao tany any apetraka amintsika tsara androany ny tena voaloboka rahalasy anabavy jesosy kristy halleloia ny atonga anao amobe ny atonga anao afaka amin'ny fahotana ny atonga anao rikoriko fahotana ny atonga anao anana fiainana be dia be fiainana mandrak'izay halleloia dia ny firaisanao am' jesosy kristy irery any halleloia ny tena voaloboka tsy pastera ny tena voaloboka tsy ny mpaminany na ny apôstôly na ny papa na ny
evangelista na mpiandry na diakona nizanizy ny tena voaloboka atoro anao mba hiraikentanao mba hitoeranao tsara ho aminy ary mba amoazanao be halleloia dia jesosy kristy irery any jesosy kristy irery any manahoana ny firaisanao am jesosy isanandro sanandro so dia eto ianao vao mihaino tenin'andriamanitra rehefa lahady tsy miray am jesosy ianao raha zany so dia eto ianao vao mivavaka eto ianao vao miankohaka eto ianao vao mihira eto ianao vao mandray teny fa ny alatsinainy ka hatramin'ny zabotsy tsy hisy irarahinao an'izay jesosy tsy hisy amakinao tenin'andriamanitra tsy hisy vavaka ataonao tsy hisy fitoeranao amin'ny fiomponana am jesosy raha zay no ataonao manompo sampy ianao manompo sampy ianao lasa maketo ianao eto no toerana ahitanao an jesosy ia dia eto ihany dia lasa hoe fomba no alehanao ho any ampiangonana averoka any tia hoe mety hoe rapitso ty amin'ny lahady ty tsy hisy tsony eto hoe tapitra dia midy dia mikatony satria tsy avelan'i jesosy tena hoe hiankohaka amin'olona ny olombelona tsy avelan'i jesosy hoe hanaraka fahazarana sy fombafomba ny olona raha tsy hisy tsony eto ny fotoana manompoka androany tsy hisy tsonitsonitsonitsony raha tena amiray an' jesosy ianao manompo be fona ianao halleloia satria ny iraisana am' jesosy tsy eto satria ny omponana am' jesosy tsy eto ny ombonana am' jesosy zany isa minitra isa tsegondra dia mifandray am' jesosy raha lasa anabavy halleloia isa minitra isa tsegondra isak'io ifo midoboka io dia jesosy ny tononon'io halleloia fa tsy tena hoe tiany jesosy ravana zay fombafomba sy fahazarantsika eto halleloia tiany jesosy apetraka aminao mihitsy androany jesosy ny rôlna jesosy ny rôlna halleloia jesosy ny mpanjaka jesosy ny tompo jesosy ny loharano sorsy manome aina ho anao raha tsy hisy aina ianao raha tsy hisy fahavelomana ianao raha tsy hisy voa ianao tsy miray am' jesosy ianao zay sotra be raha tsy hisy fandeferana ianao tsy fandeferana ny teny ilainao jesosy ny teny ilainao raha tsy hisy fahaizana mamela heloka ianao tsy resaka fahaizana mamela heloka ny ilainao jesosy ny tena ilainao ao amin'ny kolosianina milaza an'izay mihitsy toko voalohany ao am' jesosy ny toerany fahafenon'andriamanitra rehetra ao am' jesosy ny toerany fahafenon'andriamanitra rehetra sitrak'andriamanitra ao aminy no hitoerany fahafenona sitrak'andriamanitra ao aminy no hitoerany fomban'andriamanitra rehetra ary izy hoe ianareo dia tanteraka ao aminy satria jesosy kristy no zavadrehetra zavadrehetra aminao ve jesosy zavadrehetra aminao ve jesosy mahatsiaro an tantarany jeremia jeremia toko fafito zao no ambarany tenin'andriamanitra ao andany ianao ry jeremia ozy izy mankanesy eo amin'ny vavahadiny tranony jehova dia rehefa mankeo amin'ny vavahadiny tranony jehova ianao dia zao lazaina evero ny lalanareo evero ny lalanareo fa tsy nifankanisana ato amin'ity trano ity ozy izy jeremia milaza hoe voavonjy ianareo nefa ny ataonareo ihany no ataonareo mamon'olona mandangy mangalaka mijangajanga evero ny lalanareo tao amin'ny tempolin'andriamanitra eo amin'ny vavahady ny tempolin'andriamanitra jeremia no asain'andriamanitra mijangana dia miteny an'izany amintsika so tsika mieritreritra hoe mitory mantsika hoe miala tao babilôna miala tao mirafidrafitra sy ny fombafomba tsara zay fa ianao niala tao babilôna miala tao mirafidrafitra ny fombafomba ianao koa ny lazany jesosy androany evero ny lalanao evero ny lalanao araka ny sitrapon'andriamanitra ve ny fiainanao mamofo tsara ho an' jesosy ve ianao fa sao dia latsaka anaty fahazarana ianao ny toerana ny ovo fa ny fomba fanao ihany ny fomba fiteny ihany ny fomba fikajo mbola fomba fikajo zao tontolo zao ihany mitaky voampy sy aminao jesosy jesosy nanao fanoharana tsy vavao amintsika ntsony tsy fanoharana akory ara fa le nandeha jesosy dia nahita n'lay aviavy satria nao am' jesosy dia nanatona n'lay aviavy hoe mba te hinana voa amin'io aviavy io ny rehefa tonga teo amin'lay aviavy jesosy doroboka maitso fotsiny le izy fa rehefa nidoroboka maitso izy tsy nisy aviavy azo nohanina teo na ray ary tsy nisy aviavy azo nohanina teo na ray ary dia jesosy amin'ny mampanjaka sy tompony tompo azy
zavatra anao arian' jesosy ve dia tsy namindrano fo zavaboarin' jesosy ve dia tsy namindrano fo fa tonga dia nilatsaka ny tenin' jesosy aza misy vo aminao tsoa mandrakizay tenen'n jesosy le aviavy nyresahany le aviavy tsy olombelona io fa aviavy fa rehefa nyresahany io aviavy io tonga repetera noho ny maraina anjery le aviavy nalazo maina dia ozy jesosy ozy le mpiaratra ny maina le aviavy nyresahanao iny zavatra fa moa tiany jesosy tenena amin'iny avy eo raha ohatra nareo manam-pinoana tsy mianana fa miteny ahiteny amin'ny tendrombohitra hoe mirodana any ambany any dia rotana izy raha tsy mianana ianao fa tiana tenena amintsika zavatra hafa ohatr'izay dia zao sarotany jesosy ary-mitako fo tsy misangisangy jesosy nozony jesosy avy hatrany rehefa tsy nisy vonimpotra rehefa tsy nisy vonimpotra aviavy hoanina nozony jesosy avy hatrany ianareo manao amiko hoe tompokotompoko ianareo tsy manao sitrapoko izy jesosy ianareo manao hoe andriamanitra izaho no izy ianareo nefa tsy mankatozy elazaiko dinianareo ny tenin'andriamanitra fa ataonareo fa ao aminy no azonareo fiainana ireny ny manambara nefa ianareo tsy mety manatona azonao fiainana raha lasaina bavy ny prezanteny eto amboba oety nge tsisy afa-tsy jesosy tsisy ambara afa jesosy nge fitoriana zay atao na amin'ny tele na amin'ny internet zay rehetrarehetra andehanany tsisy afa-tsy jesosy ataonao aizy jesosy ataonao inony jesosy fa za miteny aminao rehefa tafahoana amin'io jesosy io ianao rehefa tafatoetra amin'io jesosy io ianao rehefa tafaraikitra sy tafakambana amin'io jesosy io ianao miova tanteraka mombanao miova tanteraka ianao ny toetra anao masika lasa tsy masika intsony ny toetra anao kizitina lasa tsy kizitina intsony ianao tia tena lasa tsy tia tena intsony ianao tia mifoka sigara harikoriko anao io sigara io tsy mila mandalo centre de désintoxication ianao andovoly tsy mila hoe miala tsikelikely ianao fa fanahany démonie io sigara io ary rehefa miditra ao am' jesosy ianao mipitika ho azy zany fanahy zany ary tsy tianao intsony io sigara io fa mampalelo mijery olona hoe kristianina nefa mbola foka sigara mampalelo mijery olona hoe zanak'andriamanitra nefa misotro toky ary mitandrema raha lasaina bavy zay eto za miteny hoe sady vary ny eto ny tsy parivary fa mbola afaka miova vary ianao raha tsy parivary fa tandremy koa raha vary ianao sao lasa tsy parivary aza misangisangy fa hotana fa ny devoly tsy misangisangy aminao averiko ihany zay aza misangisangy fa hotana fa ny devoly tsy misangisangy aminao fa raha ohatra ka ho kely na akikely nomenao efa ampiandavon'ny devoly anao zay tsy fitandremana kely fotsiny tsy fiambenana kely fotsiny fa mitsorana kely fotsiny fiainam-panahy fiainam-pahamasinana fiainam-bavaka kely fotsiny dia mety atondra anao ho amin'ny fahaverezana raha tsy miambina ianao halleloia raha ohatra ho jesosy ka misy fanahy miala amin'olona ray dia makaizy ny fanahy iny lasy makany anevitra any dia tsy hitany fanahy izy atao lonolony iny leoleo iny hoana ary ny ataoko izy dia ahoana izy izy tena aloha hiverina any amin'ileny alako iny ahy ka raha lasa izy miverina ao amin'ileny alany ka tsy mahita ninoninona ao amin'ileny alany tao dia ozy izy hoe andeha hiditra ao ray ahy zay lazay ve zay lazay zay ihany lazay fa tsy zay fotsiny naka namana hafa izy naka fanahy fito maherihery kokoa ny hoe le fanahy niditra tao izy dia niditra ao nytoetra ao ary ny afarany ny olona iny dia ratsy noho le tamin'ny voalohany raha lasaina bavy evero ny tenin'andriamanitra evero ny tenin'andriamanitra fantaro ny famarina ny tenin'andriamanitra fa raha ianao mibebaka manota mibebaka sao tsisy fotoana hibebahanao tsony voalaza ao amin'ny hebreo mihitsy zay esao sy jakoba nivarotra ny fizokiny esao ary ninona ny vazorotany azy noho ny fitiavana hanina ny kibo no andriamanina ozy eo amin'ny romaninao tena midiny ny fizokiny zany zava-dehibe ahafahana mahazo ny fitahina ahafahana mahazo ny fahefana ahafahana mahazo ny lovo
fa no ny hanina indraimbavy dia nanino namidiny tamin'ny Jakoba ny fizokiny. Avy eo izy nitady fotoana hibebahana anenenana tsy hisy intsony. Raha lasaina bavy aza misangisangy fahotany sika ato. Aza misangisangy fahotany sika ato. Halleloja. Zay tsy hanaovana fotoana ato hoe asiana fandraisana fanasan'ny tompo. Satria tsy fandraisana fanasan'ny tompo zany. Fandraisana fanasan'ny tompo zany tsy ataotao foana zany. Raha olona ao anatin'ny fahotany ianao mandray fanasan'ny tompo, marary ianao avy eo. Raha olona ao anatin'ny fahotany ianao no mandray fanasan'ny tompo, misy ozina amin'ny fiainanao. Raha olona ao anatin'ny fahotany ianao no mandray fanasan'ny tompo, hoy Paoly zay misy maty mihitsy ny hafarany. Satria mihinana ny mofo sy ny divay amin'ny fanahy tsy miendrika. Halleloja. Toy ka ahoana reny olona rehetrarehetra isan-kalady voalohany reny, tsisy maty, tsisy marary, Jesosy mahalala ny momba fiainana. Fa tsy afaka, zay lazaiko hoe apetrako tsara le vina, le fijerina apetraka Jesosy, fitoriana ny filazantsara eto. Na iza ho avy eto, na iza te ho avy eto, afaka tonga eto daholo, afaka mihaino tenin'Andriamanitra. Ary afaka maray zay afatra eto. Fa ny olona rehetrarehetra eto Jesosy mahalala azy. Misy misangisangy fahotany eto, misy mbola mijangajangy eto, misy mbola mifoka sigary eto, misy mbola misotro toky eto, misy mbola anatin'ny fahotany eto na maketo ary. Zay lazaiko hoe tsy fiangonana ty, tsy fiombona ny olona masiny ty, fa fotoana fitoriana ny filazantsara, fa ny fiombona ny olona masiny zany mbola zavatra hafa any amin'ny toerana hafa. Ary apetraky ny tompo amiko sy aminao tsara androany zay fotoana zay. Halleloja. Miteny aminao Jesosy. Aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavoka-tsoa, fa miraisa amin'ny Jesosy. Aza miray tsy kombakomba amin'ny ratsy, fa miraisa amin'ny Jesosy. Miombona amin'ny Jesosy, mitoera tsara ao amin'ny Jesosy Kristy. Halleloja. Ary io firaisana amin'ny Jesosy io tsy alahady fotsiny na sabotsy fotsiny, fa isan'andro, isan'andro. Dia manoro hevitra Jesosy e. Zany tena voaloboka hozy Jesosy. Zany tena voaloboka. Ianareo ny sampana. Fa avy eo anatin'io amin'izay amin'ilay miray avy eo amiray amin'ny tompo, zay tsy mamozy izy dia ahoana? Kapaina dia alefa ny ivelany dia atao izy atsipy any anaty afo. Atsipy any anaty afo ka ho may. Fa zay mamobe voamaika ataony zay amoazany azy ary amboariny sy tefeny. Raha lasy anabavy, raha lasy anabavy zay rehetrarehetra eto, zay manatsofana mety miaino, aoka izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Aoka tsisy anarana ambony eo amin'ny fiainanao afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy no mitondra fiainana. Ny anaran'i Jesosy no mitondra fanafahana. Ny anaran'i Jesosy no mitondra famonjena. Ny anaran'i Jesosy no atahorany devoly. Halleloja. Ny anaran'i Jesosy no atahorany devoly. Raha lasy anabavy zay rehetrarehetra tonga eto, ny devoly tsy matahotra lakroa zany. Hoe andeha hiasa ako, andeha hanao mission any alavitra any, dia mba asiako lakroa kely ny tomobile. Meza ny devoly fotsiny zany. Hoe mba antoko kely ery amin'ny rétroviseur ery hoe asiako lakroa na asiako sary kely lakroa ny fanipotsapy zany. Fanipotsapy zany. Tsisy hery ny lakroa iny, ohatry ny azo rehetrarehetra eo ihany iny. Raha iny eritreretinao hoe aseoko ohatr'izao amin'ilay olona ty dia tsy manafika anany dahalo. Fa rehefa hanafika anao dahalo na misy lakroa folo ary eo tafiany dahalo ianao. Halleloja. Iny devoly tsy matahotra zay lakroa zany. Kisarisary zany, namboarin'olona zany, fanipotsapy zany. Ny devoly tsy matahotra zany hoe rano voasiny zany. Aiza misy rano voasiny zany. Ao anaty Baiboly tsisy resaka rano voasiny. Hoe nandroaka devoly, nandeha niasa, nandeha nitory-teny, nandeha nanapara tenin'Andriamanitra, dia iny ry Petera ary Paoly ry Jakoba niaraka tamin'ny tavoahangy kely dia nanontaniana inona ry Petera sy Jakoba ty tavoahangy kelinao ty? Rano voasiny ty rahalahy. Tsisy an'izany tao. Tsy nitondra rano voasiny zany izy, tsy nitondra tavoahangy nisy rano zany izy. Tandremo, fanipotsapy koa zany. Tsy atao anaty Baiboly zany. Rehefa tsy voasoratra ato dia tsy an'i Jesosy zay. Ary tsy asiana tevitra be zany e. Tsy asiana tevitra be zany. Hoe tena alao anao ampiresahako amin'ilay théologien riana le maopérarifo io nandinika be. Na nandinika be anao na nandinika kely, tsisy an'izany ato dia tsy ara-Baiboly, tsy andany andro resaka an'izany aminao ah. Halleloja.
tao anaty baiboly zany fitaka napetraka zany mety ara-tantara zany mety fomba nataon'ny olona zany halleloia ny devoly tsy matahotra labozy masina labozy ndrehetra taria-piangonana ty fa tena efa tapitra le fandrehetana azy alao malaiko teatiko mody de mba ampirimoka eo amiko ao mba hoentiko mandeha any anaty boîte-à-gants sy ny sisa sy ny sisa vina io labozy masina ianao nahita andro petera syry jakoba nitohitra labozy masina tsisy an'izany tsy matahotra an'izany devoly halleloia ny devoly tsy matahotra akanjo fotsy izy ary mety ao anatin'ny akanjo fotsy satria ambodiny to tandremozy izy nareo amin'ny olona zay ety ivelany tsara fanahy tsara toetra fa ao anatiny ao dia ambodiny to izy ny volo no amataranareo azy tsy atahorany devoly zany na fotsy be takin'iny io na sasanao tany amin'ny etaseka ary io tsisy atahorany devoly an'izany halleloia ny devoly tsy matahotra resaka hoe gala evangelika ho ataonao zany hoe tena tsara be zany arrangement musical zany de mitsoka ny devoly vo mainka ary izy mety mitehaka miaraka aminao eo devoly tsy matahotra hoe tena rindrakira tena mifampizara be zany première fois deuxième fois troisième fois tsisy atahora devoly an'izany mety manampy anao manao troisième fois ary izy halleloia ny devoly tsy matahotra zany hoe comédie musicale zany miara manao comédie musicale l'évangélique aminao eo izy zay taizy anao nahita anaty baiboly mpitory filazantsara anao comédie musicale halleloia tsy atahorany devoly zany rehetra zany efa mahazatra azy zany efa mahazatra azy zany efa fombany zany efa fomba fampiasany zany tsy haiko inona zavatra hafa mola tsy voalazako teo mety mola tsy voatonoko teo fa ny atahorany devoly ralasana bavy ny atahorany devoly le tena voaloboka halleloia jesosy kristy ny anarany ny devoly koa tsy matahotra n'le soratra reny hoe mahery ny rahan jesosy hoe mividy an'le autocollant reny de atao amin'ny tomobilina na apetraka ao an-dakozia na apetraka rehefa hiditranontrano de mahery ny rahan jesosy tsisy atahorany devoly an'iny ary fa antrapanany taizy kely lazaiko amintsika ty ny rahan jesosy zany tsy atsona hiaro anao tsy ara-baiboly zany so mbola misy miantso ato hoe miantso ny rahan jesosy mba hiaro anahy tsy ny rahan jesosy ny miaro anao tsy ny rahan jesosy miaro anao tsy mahita ato anaty baiboly hoe ny rahan jesosy ny miaro raha tamin'ny andro ny izy ny egyptianina le hoe nasiana rano tolana dia niarovana tsy nahafatiny olona de niaro rahan jesosy zany hoe rehefa mivavaka anao tsy mitendra raha kofy amin'ny rano ao a jesosy tsy ara-baiboly zany ny anjelin' jehovah mitombo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy zay ny voalaza ny rahan jesosy ozy izy raha miaiky ny fahotansika izy sika de manadio atsika izy ka mamelan'elotsika ary manafaka atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zay ny voalaza so de magaga anao zany zavatra teneniko zany tsy atsona zany rahan jesosy hiaro anao tsy jesosy efa miteny hoe indro izao momba anareo mandraka ariva ambara-batonga fataperan'izao tontolo zao jesosy no miteny an'izany raha mino an jesosy ianao raha manana an jesosy kristy ianao na tsy niantso an jesosy ary ianao ianao mitoetra fahamasinana sy tahotra an'andriamanitra eo jesosy halleloia fa lasa mazimazi zany raha rahan jesosy no atsonao tsy nahita mihitsy aby ny aho ty baiboly ty ny any tondrovotra ty nitory lalana tsy nahita andry paoly ka nitory de niantso ny rahan jesosy tsy nahita andry jakoba sy ry petera ka nitory de niantso hoe atsoko ny rahan jesosy misy tory teny eniko tamin'ny herinandro sa vavaka fa torako amin'ny rahan jesosy ony gany rahan jesosy hoe asaina matoranao zavatra zany fa torako amin'ny rahan jesosy hiala de lavitra any ndraindray tsika mianakana-poana sy manaonao foana tsy amatoranao nininy zany rahan jesosy avelao ny rahan jesosy ny rahan jesosy ny nanadio anao ho afaka amin'ny fahotana ny rahan jesosy ny namelana ny elokao ny rahan jesosy no naseho tao amin'andriamanitra amonjenanao mazava amintsika ve zay halleloia fa ny atahorany
volona lasaina bavy dia ny anaran' jesosy kristy ny anaran' jesosy kristy jesosy mitoetra ao anatinao halleloia dia averiko le izy teo raha ohatra kosa nefa ianao manana an' jesosy mitoetra ao anatinao ka mihira ianao manao rindrakiry ianao manao feo voalohany feo faharoa feo fahatelo ianao ny anjely manampy manao feo fahadimy halleloia tena hoe ao am' jesosy ianao afaka mihira ho anao an' jesosy mitendry ianao an' jesosy fa za tena milaza aminao a le atao-po nyjeren'i jesosy le vokatra entina nyjeren'i jesosy ny atahorany devoly dia ny anaran' jesosy kristy rery rehefa io anarany io tononona rehefa io anarany io naambary miozongozona ny sezany satana ny misy azy any rehefa io anarany io tononona rehefa io anarany io tenenina mirodana mihitsy ny seza dia miongana halleloia nisy satanista zay nyjoro vavolombelona dia tamin'izy mbola satanista ka nandeha tany amin'ny toerana tany afanamban'ny tanytany any am'izay misy ny devoly dia raha vao miantso ny anaran' jesosy dia matahotra ny devoly aza miantsoantso an'izany anaran' zany aty dia misy fotoana ozy izy tafatso tampoka miongana mihitsy ny sezan'ny satana miongana mihitsy ny sezan'ny satana tsy tiany mihitsy zany anaran' jesosy zany atsona teneninao azay voalaza hoe zay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena zay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena ao aminao mihitsy jesosy mitoetra ao anatinao mihitsy jesosy miaina ao anatinao mihitsy jesosy mba moazanao be ho an' jesosy halleloia ahoana ny iraisana am' jesosy ny fomba iraisana am' jesosy vakio mandrakarivo ty tenin'andriamanitra ty ty nge jesosy any tenin'andriamanitra ke jesosy any ny teny tonga nofo nonona tamitsika aza manompo sampy tsy avita maky teny sy eny tenin'andriamanitra mihitsy fa andefa telefona eny toroteny hijery internet foana ndray tenin'andriamanitra tsisy maratsy ny tele tsisy maratsy ny internet fa ianao manokana afaka mipetraka tsara ianao ao an-trano tsisy karatra fandaharana ny tenin'andriamanitra tsisy boky hoe mitarika anao fa ty baiboly ty dia ianao mipetraka rery ianao miaino an' jesosy miteny aminao jesosy iza vavolombelona zany halleloia miteny aminao jesosy voalohany anao ty mavesatra nary moa zany zavatra ho haiko ato inona no teneniko ato fa ianao rehefa mangetaheta an' jesosy ianao rehefa maniry an' jesosy manatona an' jesosy ianao miaino an' jesosy ianao miteny aminao izy ary mampianatra anao an'ity tenin'andriamanitra ho any zanak'andriamanitra ho any zay manana an' jesosy marina dia io fanahy io mitarika amin'ny marina rehetra io fanahy io no mampianatra an'izay tokony ale an'izay tokony tenenina eo ihany ny zoky ara-panahy eo ihany zay mitarika ara-pivavaha famboniny zay rehetra zay ny fanahy masina aloha ka na inona tenenina zay mpitarika ara-pivavaha na inona teneniny zoky ara-panahy na inona lazain'ny olona eo amarino aloha zay ve nytia ny fanahy masina ao anahy zay ve ny sitrapony ny fanahy masina ao anahy halleloia ny firaisana amin'andriamanitra manana fiainam-bavaka zay le voalaza hoe mivavaha mandrakariva mivavaha mandrakariva mba mivavaka mandrakariva ve ianao mba mana fiainam-bavaka ve ianao ary io mivavaka io lazaiko amintsika tsy resaka mangataka io ranay netreretiny olona mivavaka dia mangataka aiza ny sujet de prière anao inavy ny sujet anao dia rehefa tsy sujet anao zany dia tsy hivavaka ny mivavaka dia fifandraisana am' jesosy fifampiresana dialogue ny atao hoe dialogue tsy anankiray foana no miteny ianao andriamanitra koa manakolazaina aminao halleloia ny atao hoe mivavaka tsy voatery angataka zavatra fa mivavaka afaka midery ianao sotra ray malalany am'izao andro vaovao zao ny am'izao rivotra omenao anay zao ny am'izao masoandro miposaka zao misotra anao ny am'maha ianao anao ny vavaka misy fiankofana tena hoe milaza momba an' jesosy fotsiny ianao firy amintsika no milaza momba an' jesosy fotsiny rehefa mivavaka tsisy ninona angatahana tsisy ninona tononona tsisy zavatra tenenina an' jesosy hoe ity ny ilaika fa tonga dia mandoka an' jesosy fotsiny eo am-pivavahana firy mba manao an'izany tena hoe makasitraka sy tena milaza ny fahatsaran' jesosy fotsiny eo am-pivavahana zany nge no mivavaka fa tsy hoe angataka zavatra foany tsy hoe ilaza zavatra olana foany tsy hoe ilaza zavatra manavesatra foany fa ty fotsiny a jesosy aonao izy le hira hoe tonga eto aminao a tsy angataka ninonino tonga eto aminao fotsiny ilaza hoe tiako ianao averiko indray androany iza zao mba milaza hoe je t'aime jésus amintsika eto zany iny tena faratapo mo fiarahana am' jesosy je t'aime jésus na sakaizan' jesosy fibatany jesosy manana an' jesosy tiako ianao jesosy fiarahana am' jesosy isan'andro halleloia
fiarana am' jesosy isan'andro sanandro miorona tsara eo ambony jesosy izany tena voaloboka ianareo ny sampany zay miray amiko de mamobe izy zay sy miray amiko tsy mamobe kapaina dorana any velona raha lasaina bavy esory ny fahazarana ratsy esory ny fomba ratsy esory ny fianteherana amin'olona miantehera am' jesosy am' resaka finoana am' resaka fivavahana eo mpirai-tam-po amin'ny tompo tsy lavina mihitsy zany fa ilaina eo zay mety hoe zoky ara-panasy mahalala ny tenin'andriamanitra tsy lavina mihitsy zany fa ilaina fa alohan'zay rehetrarehetra zay ianao sy jesosy mihitsy ianao sy jesosy mihitsy aloha raha ohatra tsika any amin'ny tany misy fanenjehana any Chine any Koweity any amin'ny faritra arabo iny tsy azo atao ny vory oatra zao tsy azo atao ny milanja baiboly tsy azo atao mitory an'izany jesosy zany anahoantsika raha lefany mory toetra ve raha miraikitra tsara amin'le voaloboka ianao mamobe foana ianao na aiza le ianao na inona misy na inona tsy misy mamobe foana ianao fa raha ohatra ianao ka tsy raha ohatra ianao ka tsy miraikitra amin'le tena voaloboka alefa any am'izay toerana rery any misy ianao any raha tsy mamoa ianao tsy niraikitra tamin'i jesosy ianao zay halleloia songe jesosy fa tsy niteny hoe ny pastera anao ny tena voaloboka raha zany misy vomafitsika ty pastera mety tsy hitatampoka mety tsy eo mety ho faty tsy ho tompo fa tsy niteny hoe ny apôstôly manodidina nareo ny tena voaloboka de ho sahirana ianao satria ny apôstôly raha eto de lasa tsy any ambodratrimo izy raha any ambodratrimo izy tsy aria mbatonakanga fa jesosy manerana zao tolo zao naiza zay no matena hoe mafinaritra an'le izy hoe tsy mila hoe alao loha ilahatra fa ohatra mbola mianao ny any ambodratrimo jesosy tsy maheno ety ambobao isakapa aloha zao fa aloha miandry kely fa jesosy ny tena indro zao momba anareo mandrakariva mbara-patonga fataperana zao tolo zao salamo fa sivy am'y telopolo am'zato de milaza mihitsy hoe andriamanitra manerana zao tolo zao malala n'zao rehetra zao mafantatra n'zao rehetra zao eto am'zao rehetra zao dikan'zay tombony be anao malala an'zany fahamarinana zany mafantatra an' jesosy kristy ka na misy ny fotoana eto na tsisy ny fotoana eto na aiza misy toeram-pivavahana na aiza tsisy toeram-pivavahana ianao mihitsy nefa manana an' jesosy ao anatinao de iny motera mampandeha anao de mivavaky ianao miorona tafatoetra tsara ao am' jesosy kristy halleloia firy amitsika eto ny manana an'zany fiainana miaraka am' jesosy zany fa atoro atsika tsirairy avy mihitsy androany hoe raha lasaina bavy mandeha ny fotoana sao de variana amin'ny fahazarana sao de variana amin'ny fombafomba sao de variana amin'ny zosizosy zao fa tsy variana ao am' jesosy tsy variana ao am' jesosy firy amitsika tonga eto zao ny tonga eto tsy ampanangatanana firy zao mitondra baiboly tonga eto ian'ny tenin'andriamanitra sady miaraka amin'ny tanapolo fotsiny maketo fa andeha zay andeha hisakafo ianao de tsy hitondra vilia sotro tsy mahazo sakafo ianao marina fa hoe ato apoko ny iraketako ny teninao mba tsy anotako aminao marina zay fa malohan'ny iraketan'iny ao am-po mila manana an'iny eto aloha anao vakianao halleloia halleloia raha lasaina bavy raha vao ny fombafomba tsy any ivelany foana tenena am'ty fombafomba mpivavahany ty eto koa tenenina am'ty fombafomba mpivavahany ty raha vao ny fombafomba mianao amin'ny fahamasinana mianao amin'ny tahotra an'andriamanitra ianao ny fiangonan'i jesosy kristy ianao tempolo ny fanamasina ianao no akaran' jesosy rehefa ho avy izy aza miprezante olona hafa akoatran' jesosy aza manondro anarana hafa akoatran' jesosy jesosy tsy maintsy mitompo isika tsy maintsy miena halleloia jesosy any no ambara aminao jesosy de ampy tsy ampiny io tsy ampina ninoninona io jesosy any de ampy anao ve jesosy mafeno anao ve jesosy fa jesosy le tena fahafianoana indraindray tsika mitady fahafianoana ara-panahy indraindray tsika mitady fahafianoana araka fahalalana baiboly fa ny tena fahafianoana ne jesosy amin'ny maha jesosy azy mihitsy jesosy amin'ny maha jesosy azy mihitsy halleloia tena tia napetraka amintsika mihitsy zany teny zany androany hoe ajanony fombafomba sy ny fahazarana fotsiny halleloia so tsika manana fombafomba hafa fijery
so dia tsy mipasy amintsika ny hevitra ny lazainy eto so tsika miteny hoe aloha maka ny bofa any tsisy rakitra any tsisy fafolo-karena any tsisy adidy any mba metimety tsy zany raha lasaina bava mamaiky eto sy hoe atonga anao tamany eto tsy zany mamaiky atsika ary zany fitoriana hoe alao tsy asitsika rakitra tsy asitsika adidy amin'izay mbo atamany eo le olona tsia tsy zany ny antony nanaovana an'izay fotoana zay tsy zany ny zavatra tena hoe natonga an'le izy eo amin'izay fa misy olona tonga eo tsia fa zay ny famarinana ten'andriamanitra dia zay ny natao fa raha ohatra ve apetrako amintsika mihitsy hoe raha ohatra ve tsisy fotoana eto tsisy ale a dia andeha ho aiza indray ianao andeha hamotsy toeram-pivavahana aiza andeha hamotsy zao sy zao fa ny tiako lazaina aminao ianao sy jesosy mihitsy ianao sy jesosy mihitsy aloha apetraka amintsika tsara zany hoe izaho tena voaloboka ianareo misapany mafy be le fomba le nitezana sy ny zavatra napetraka taloha mafy be mihitsy mafaka be mihitsy dia antanina aizy nareo no vavaka ianao zao rehefa antanina izy nareo zay mivavaka ao amin'ny omana tsy zany ny valy teny zay ao amin'i Jesosy Kristy tsy misy anarana omena voninahitra tsy misy anarana zona fahamonjena afa-tsy ny anarany Jesosy Kristy irery any halleloia iza ny pasteranao pasteranay Jesosy Kristy pasteran'ny paster zany jao ny natoko fahafolo izao ny mpiandro tsara ny atao hoe mpiandro tsara berger ny atao hoe berger paster Jesosy ny tena paster Jesosy ny paster mamana ary nanolotra ny ainy mihitsy io amonjena asy ianao halleloia halleloia misy aina ve ianao misy vo ve ianao misy fahavelomana ve ianao misy zavatra hita ve eny aminao dia raina Jesosy raha hita zay fahamasinana tahotra an'Andriamanitra fitiavana fandeferana fifaliana fitoerana ao amin'ny tenin'Andriamanitra halleloia tsy misy anarana afa-tsy Jesosy ho Paoly zay tsy zavatra tiako fantatra mihitsy teo aminareo fa tsy zao ihany Kristy dia izy vohombo teo amin'ny azo fizarena izy ihany halleloia dia tena apetraka amintsika mihitsy zany teny zany noho ny fitiavana an' Jesosy noho ny fitiavana antsika Jesosy ny tena voaloboka Jesosy ny tena voaloboka halleloia za miteny aminao mahavita io Jesosy io raha lasaina bavy mahavita io Jesosy io miteny aminao io mamolavola anao io mampianatra anao io mitarika anao io raha lasaina bavy halleloia mino an'izany ve ianao matoky an'izany ve ianao ny tena tanjona ke dia ny atonga anao aleo tena ao amin'i Jesosy ny tena tanjona ke dia atonga anao tena hoe alala tsara an' Jesosy zay mahatonga ny ao amin'ny Efesiana hoe mba tsy ho zaza tsononareo ailangilana fampianarana maro isan-karazana fa mba hitoetra tsara ao amin'i Jesosy Kristy Jesosy ny tianambara aminao Jesosy ihany ny tianambara aminao azao zavatra misy tsika mila miala amin'ny resaka routine mihitsy tsika mila miala amin'ny resaka routine tadidio raha tena mpiandohana very foana le tena mpiandohana tena mpitoriana ny antony zao fotoana zao le nitenen'i Jesosy dia ozy Jesosy hoe mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia io mpianatra io ny teny hoe mandehana tenindray Jesosy mandehana oriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra firy taona zay ny natao amin'i Jesosy ianao firy taona zay ny orenanao tao amin'i Jesosy inona ny vonetinao nisy olona mibebaka ve nisy olona natray an' Jesosy ve nisy olona voakasiky ny tenin'Andriamanitra ve fa izany koa le vo izany koa le vo zany vokatry ny fiainanao vokatry ny fijoroanao an' Jesosy vokatry ny fanamparanao tenin'Andriamanitra ny fitorinao dia misy olona voakasika misy olona nibebaka misy olona nanolo tena ho an' Jesosy Kristy aiza ho azitsika fa zany koa napetraka ny tompo zany hoe zao efa mioma antsika efa miteny amintsika Jesosy efa manambary Jesosy fa mety tsy hisy fotoana matetika antsony eto am-bobo ao mety tsy hisy fotoana matetika antsony eto am-bobo ao satria tsy avelan'i Jesosy hipetraka re tsy avelan'i Jesosy hijanona rereto fa ny ataon'i Jesosy nitety vohitra sy tanàny Jesosy tsy nitety vohitra sy tanàny Jesosy nitory tenin'Andriamanitra ary nisy ara nitazona an' Jesosy misy aza tsy navela nandeha Jesosy dia ozy Jesosy tsy maintsy mbola mandeha satria mbola misy toerana hafa nampanorahan' Jesosy tsy za akory n' Jesosy fa ianao raha vonona hiaritory an' Jesosy ndao hiaritory an' Jesosy sika halleloia manana fanomezam-pahasoavana ianao manana fanomezan'ny fanahy ianao aza mipetraka fotsiny ambony W torio Jesosy
am'izay fanomezam-pahasoavana nomeny jesosy ianao, am'izay fanomezan'ny fanahy nomeny jesosy ianao, am'izay fitarihan jesosy ianao. Tsika efa mandrava an'le mipetraka ambony w fotsiny raha lasaina bavy a. Tsika efa mandrava le mipetraka de mitsangana de mihira fotsiny raha lasaina bavy a. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy spectateur. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy olona mijery sy mipetra-potsiny. Ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra olona miasa daholo. Amen. Ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra miaramila daholo. Ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra olona mitory daholo. Alleluia. Naiza le anao fahazavana ianao. Naiza le anao miaramila an' Jesosy ianao. Naiza le anao ambassadeur an' Jesosy ianao. Tsy afa miala amin'izay intsony ianao. Halleluia. Fa tsisy mipetrapetraka fotsy zany. Raha mbola mipetrapetraka zay tsy mbola miraikitra amin'le voaloboka zany e. Tsy mbola miorina amin'le vato lapy zany. Tsy mbola manana an'le ainy zany. Fa ny olona manana ainy zany, hitanao fa velovelomana, hitanao fizarany an' Jesosy, hitanao fizarany fifaliana, ary vokatry ny fanahy hitao aminy. Galatiana 5. Fifaliana, finoana, faharetana, fandeferana, fanaovan-tsoa, fahononan-tena, mahon-tena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Halleluia. Apetraka amintsika tsara fa zay ny antso ny fiangonana. Ny fiangonana dia mandehandeha. Baiko napetraka Jesosy mandehana. Amin'ny teny frantsay izy hoe allez. Allez. Tsy araka ny teny jerijerentsika misy mihetsy iny. Tsy hoe mandroaka zany. Baiko zany. Allez. Tany hoe teny hoe vas-y. Allez-y. Andana atorio ny filazantsara. Asa matoritory fotsiny eo. Aza mipetrapetra-potsiny eo. Raha mahay manoratra ianao mitory ara-pilazantsara. Soroaty zay tokony soratana. Raha te hamokaty rakita kely ianao, mamoaty rakita kely. Raha te ianao ataoko hoe anao fitoriana rery eny an-dalana ianao, mitory teny. Isy teny ianao iza name alalana anao, fanamasina name alalana anahy. Jesosy Kristy ato anatiko mampiboboka fiainana tsy mety raha janoko. Mahay rereto ah. Halleluia. Mahay rereto ah. Zay lazainy Jeremia hoe raha te hiteny ah te angina tsy afaka mangina fa misy afo mamay atao anatiko ato. Mahatonga anahy tsy maintsy miteny. Raha lasaina bavy, raha lasaina bavy, fiangonana Jesosy Kristy mandehana ozy. Mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Eny mety hiteny ianao ka rehefa lany nge mba mipetraka kely maka hery dia mandindra avy eo. Fa apetraka amintsika mihitsy hoe ianao dia ianao Jesosy aloha voalohany indrindra. Ianao dia Jesosy mihitsy ilay voaloboka iraketanao. Ianao dia Jesosy mihitsy ilay fiainana ao aminao dia mame fiainana. Na maketom-bobao ianao na tsy maketom-bobao, tokony manana fiainana ianao. Halleluia. Na mahavontsy fotoana ianao na tsy mahavontsy fotoana, ny zava-dehibe Jesosy rehefa ao anatinao, zay ny zava-dehibe. Halleluia. Halleluia. Tena tia napetraka amintsika zay zavatra zay. Tena tia napetraka amintsika zay fa akaiky Jesosy dia ho avy. Akaiky Jesosy dia ho avy. Mba tsy ho zaza tsontsika, mba tsy ho zaza ara-panahy foantsika. Ronono foana nomena anareo izy ny tenan'Andriamanitra. Satria tsy zaka anareo ny vetikana. Raha ianareo zay efa tokony ho mpampianatra dia mbola ronono ihany nomeko anareo. Satria tsy zaka anareo. Raha lasa nava mitombo ao amin'i Jesosy. Mitombo ao amin'i Jesosy. Mifankazara amin'i Jesosy. Miombona amin'i Jesosy. Miara tsara amin'i Jesosy. Halleluia. Rehefa sary zay ao amin'i Jesosy ianao mandeha foana ianao. Rehefa tadolany sary zay miverenareo amin'i Jesosy. Mivavaka. Mivavamba ahery ianareo. Rehefa tadolany hery ianao, raisona ny tenin'Andriamanitra. Aina ho an'ny mahazo azy ty fahasalamana ho amin'ny nofony rehetra. Halleluia. Ato ny tena izy. Ato ny tena izy. Miteny aminao ve Jesosy? Marina aminao ve zany fanambaran'ny tenin'Andriamanitra zany? Fa ianao nge mety hoe tena affecté tapoka ianao any tuliara ohatra. Dia ahoana ny ataonao? Raha niankina tamin'olona ianao dia sahirana. Raha niankina tamin'ny natoerana ianao dia sahirana. Raha niankina tamin'ny olon-kafy ianao dia sahirana. Fa raha efa nifankazatra tamin'i Jesosy ianao, tsy sahirana ianao. Satria eo foany Jesosy. Malala an' Jesosy foana ianao. Malala an' Jesosy foana ianao. Hitombo ao amin'i Jesosy ianao. Halala an' Jesosy ianao. Afantatra an' Jesosy ianao. Fa zany tena zava-dehibe. Azontsika ve zany tenin'Andriamanitra zany? Azontsika ve zany tenin'Andriamanitra zany? Alefa an' Jesosy mandehandeha tsika.
alefan'i jesosy mitorytsika sabotsy, alefan'i jesosy mitorytsika zoma, alefan'i jesosy mitorytsika alahady. Satria maro koa ny olona mila famonjena, maro koa ny olona mila fanavotana, maro koa ny olona mitondra mila fiainana. Ary fanahy mety tsy hametraka anao, mety asain'ny fanahy makany toerakafa ianao mbola eto any, tsy miasa ny fanahy. Aritsika ve zany? Aritsika ve zany? Afaka isika ao amin'i Jesosy, manana fiainantsika ao amin'i Jesosy, velontsika ao amin'i Jesosy. Zavatra manome fiainana zany zaraina amintsika zany, raha tena raisitsika. Zavatra mampitombo sy mampiroso antsika zany, raha tena miaraka amin'i Jesosy tsika. Mba hisidina miaraka amin'i Jesosy amin'izay eny ianao. Amen. Halleluja. Rehefa misidina ianao mbola hisidina nidina miaraka amin'i Jesosy. Halleluja. Io tsy maintsy mitombo Jesosy, tsy maintsy mitombo Jesosy. Tsy mety ny zazakely raha ohatra zazakely foana, tsy mety ny zazakely raha atao tantà foana. Fa voalohany ihany io atao tantà fa rehefa avy eo aleo tena manderery amin'izay. Aleo tena ao amin'i Jesosy, afantatra an'i Jesosy. Sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainana-dratsy fanahy. Sambatra ny olona izay tsy mijanona amin'ny lalana faleam-panota. Sambatra ny olona izay tsy mipetraka fitoeran'ny mpaniratsira. Sambatra ny olona izay misaintsaina ny lalàn'i Jehova. Ny lalàn'i Jehova ny saintsainy manino isaky nino? Andro aman'alina. Ny lalàn'i Jehova ny saintsainy ny andro aman'alina. Dia tahaka ninona izy ozy? Tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano izay velona. Alefy saretsaina ny izany teny zany. Tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona. Misy zany rano maty a, misy rano maty, misy hoe rano velona maniry amoron'ny rano velona. Etrareo te mipetraka eo le hazo dia misy rano velona eo mandeha foana, mandeha foana, mandeha foana. Dia manino izy ozy? Mamoa amin'ny tena fotoana. Ny raviny tsy mba malazo, ny asany rehetra dia lavorary avokoa. Salamo voalohany. Raha izy izay salamo voalohany izay ho aso anao androany. Hoe ny lalàn'i Jehova ny saintsainy ny andro manala. Halleluja. Ny lalàn'i Jehova ny saintsainy ny andro manala. Tsy miteny izy hoe ny lalàn'ny FJKM. Tsy miteny izy hoe ny lalàn'ny katolika na lalàn'ny luterana. Tsy miteny hoe ny lalàn'ny tately. Fa hoy izy hoe lalàn'i Jehova ny saintsainy ny andro manala. Fa ny tenen'ny ten'Andriamanitra io rehefa fitinina dia hoy izy hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra, ary tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ary ny lalàn'ny ten'Andriamanitra dia fitiavana an'i Jesosy Kristy. Fitiavana an'i Jesosy Kristy. Mamoa amin'ny tena fotoana ny raviny tsy mba malazo. Raha lasaina bavy, mahatonga anao malazolazo, mahatonga anao malazolazo io tsotra fotsiny, ianao tsy maniry amin'ny rano velona. Saby ny tenin'izany. Tsy maniry ambony rano velona. Dia kopahana foana. Dia afanaina kely indray. Atsika indray dia afanaina kely indray. Atao contre-attaque foana. Tsy ampisarja tsinona. Tsy ampisarja atao bilina dia tsy ampisarja atao contre-attaque foana. Fa ianao raha ampisarja tsara tsisy contre-attaque zany. Halleluja. Mahatonga anao tsy mahamoa io. Tsy amoron'ny rano velona ianao. Tsy amoron'ny rano velona ianao. Mety tena anao tsy fantatra kosa ny toe-zavatra misy ahy. Mivadiko sahala amin'izao, nytantanay sahala amin'izao, ny ao am-piasana sahala amin'izao. Iny le lazain'i Jesosy hoe vao mainka atapahana ianao mba hamoa be. Nga moramora zany kapahiny zany. Nga moramora zany rantsanana zany. Mahatonga andreo olana be da be amin'ny fiainanao ireo tiany Jesosy hamoa ianao. Halleluja. Fa tsy hoe alao aloha hiady hoe dia hamoa avy eo. Halleluja. Ao amin'ilay tena ady, ao amin'ilay fitsapana ny amoazana be. Tsy hoe alao aloha afaka le ady vo hitsikitsika. Na ao anatin'ilay ady mitsikitsika. Alao aloha afaka le ady vo hitera. Ao anatin'ilay ady misy ripôly mikatra, ao izy manao fiterana. Mamoa izy. Tsy hoe tena tsy any amin'ny sinagogy ty dia tsy afaka hitera. Tena tsy ao tsisy raha lasaina bavy eto zao mikatra aty nanina aty izay Paul Silas. Mavankio zay aty mba azo hery. Nanao an'izany Paul. Ny Paul le hery efa ao anatiny satria Jesosy ao anatiny. Tsy nila zavatra avy any ivelany fa le hery efa tao anaty. Azonao ve zany? Dia hoy izany hoe Paul zany. Tazon'ny Paul ke mba ohatran'ny Paul daholo nareo izy izy. Mba tena hoe hiankina sahala amin'ny Paul.
tonga fotoana natokana rery tao ampikadrany Paoly sy Silasy fa ho ampikadrany izy raha nasaina bavy amin'ny alina be mandeha ny hira tsy mila micro zany tsy mila sono be zany tsy mila clavier tsy mila gitara fa le loharano velona nampihira azy le loharano velona nampiboboka ny hira izy nanao fiderany izy akapela zany tao feoan'olona roa fa feoan'olona roa ao anaty prison tsy haiko ohatranao ahoana ny prison tamin'izany fa inona zavatra antrano inona zavatra antrano ozy ny olona marenina fa zay matory marenina fa efa alina rola mira tsika firy reto miara-mira rola mira rola fa rehefa niry reo rola reo miororo ny tany tsy mba mangetahitanyzany eny hoe zara mba miry eny an-dalana zara mba miry eny an-dalana tonga dia tomany daholo olona miderana Jesosy zara mba miry eny an-dalana tena hoe eo Jesosy dia mibebaka ny olona rola mira ny ororo ny tany lasaiko moa rola mira nisokatra ho azy hovavahady ny prison io rola mira saika andeha amony tena misy le mpiandro fontsiny no mitahotra satria hoe lasa daholo le tolo reto hoe Paoly tsy mivoaka tao ato ihany zay ozy izy fa aza matahotra ianao miaina ny tena filazantsara le tena voaloboka za koa mianatra an'izany tena zany mba tena hamotsika aza mianatra an' Jesosy eny an-dalana io raha lazaina bavy anao ny olona anasoketa anao ny olona anesoneso fa Jesosy mato anaty eo ambony azy fijaliana za tsy mianatra an' Jesosy zany za tsy mianatra an' Jesosy zany nandao anahy daholo ary ny olona raha anesoneso anahy daholo ny olona na hialaala amiko daholo ny olona alao izy hiala ny any Jesosy ny any no ilako fity ny any Jesosy no ilako sitraka ianao zao mety hatakata amin'ny olona ianao zao mety hialala amin'ny olona satria me mitory an' Jesosy ianao me mijoro amin'ny fahamarinana ianao tsy manaiky ny kolokolo ianao tsy manaiky ny langy ianao tsy manaiky ny fahamarinana rehetra ianao dia alakalany olona satria efa misy afo ao aminao ao dia le afo io mampitsokotsoka azonao ve zany le fijoroanao amin'ny fahamarinana halleloia teo amory rano velona ry Petera ry Paoly any atranomaiza zay tiana lazaina aminao hoe na any atranomaiza na aiza ianao na hainao rery tsisy an'izany hoe tsy mamoa zany vo mainka ary ianao mamoa satria nahoana soelona amin'i Jesosy amin'izay ianao tsisy fotoana ntsony hoe alady tsisy fotoana ntsony hoe ambobao tsisy fotoana ntsony hoe izao fa ianao sy Jesosy rery vo mainka ianao mafana mirehatra ao amin'i Jesosy azonao ve zany teny tianambary zany tena tiana zaraina amintsika zany tenin'Andriamanitra zany iorona tsara ao amin'i Jesosy afantatra tsara an' Jesosy tsika nge zao samy miara-miazakazaka raha lasaina bavy tsika nge zao samy miara-mandeha io nge rehefa tonga eo Jesosy tsisy akaprezante tsony alao no alaiky daholo ny ekipa ambobao hoe alaiky daholo zao zasy Jesosy reriny eo ianao sy Jesosy rery koa dia tena tiana zaraina amintsika hoe mandeha foana io rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao mamoa amin'ny tena fotoana raviny tsy malazo ny asany rehetra lavorary avokoa ny olona manana an' Jesosy zany tsy manao asa kitoto any ampiasana any ampiasana any amin'ny asa napetraka atao any manara-baraka an' Jesosy tsika raha manao kitoto so dia tenenan'olona ratsy ny asa ataonao ary mampalenao malagasy dia vita gasy mba tsy tenenina ntsony zany vita gasy hoe vita ratsy rehefa amin'i Jesosy ianao tsy gasy tsony aloha voalohany indrindra amen fa inona ianao zanak'Andriamanitra ianao rehefa mamoa miaraka amin'i Jesosy ianao tsara ny asanao halleloia vita gasy miaraka amin'i Jesosy halleloia fa tsy tenenan-dratsy ny olona rehefa ao amin'i Jesosy ianao tsy gasy tsony aloha voalohany indrindra fa zanak'Andriamanitra halleloia noho izany tsy miady aminao tsony koa ny tena hoe fotoan-gasy rehefa fotoan-gasy zay dia maninona tara foana dia efa mba hafanaraka daholo sy mba gasy dia efa fampiandriandro eo raha lasaina bavy miova ny fanavaozana ny saina miova ny fanavaozana ny saina alalana ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra na gasy ary ajanona fotoana ny lanitra fotoana an' Jesosy Kristy mba miezantsika tsirairay avy za ao anatiny mba alera amin'izay orany tenenina rehefa misivy dia misivy rehefa mivalo any ampiasana dia mivalo
rehefa mirava am 12 dia am 12 mirava fa tsy am 12 latsaka fefana. Halleloja. Rehefa miditra am ray sasany dia am ray sasany. Fianarana daholo eke zany. Mbebara mbola misy taraiky. Rehefa am rava am 5 sasany am 5 sasany no mirava. Fa zay koa masiba am malagasy. Fa ianao tsy malagasy tsony aloha voanao indrindra fa zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra miraikitra amin'ilay tena voaloboka. Mamoa amin'ny tena fotoana. Halleloja. Halleloja. Azo hery ianao amin'ny alitsara fanamasina. Zany rehetrarehetra zany. Jesosy no miasa. Jesosy no miasa. Io voaloboka io manerana zao tontolo zao. Tsy hoe lasa nianina daholo Jesosy dia tsisy anaty io. Misy anao foana. Misy anjaranao foana. Ahoana sasany mamoa ianao tsy mamoa satria ianao manao kitotono. Ahoana sasany mamoa be ary vao mainka tena mamoa dia ianao vianaiky tsy hamoa. Ianao vianaiky tsy hitondra vokatra. Fa io miankina amin'ny etaeta. Zay foana ilay averiko hoe misy olona tonga eto kaopy kely nentina. Raha ohatra akarantsika kaopy kely nentinao firy zakan'iny kaopy iny? Ray kaopy fotsiny ny azonao. Le fahavononanao mihitsy zany miainga avany dia efa kaopy kely nentinao. Tsisy fahavononana andray be. Misy sasany mitondra jogy dia iny jogy iny ary feno tsy afaka mafeno ankoatran'iny. Mety misy sasany mitondra vilany dia feno le vilany. Misy sasany tonga dia barika be mihitsy. Sasany tonga dia basirina. Dia arakaraky le fahavononanao ihany ny amen'iny Jesosy ianao. Satria Jesosy tsy maneza. Jesosy galant. Zay le izy. Ka rehefa ianao tsy mararahan Jesosy ina valiny. Malahelo Jesosy izy ary tsy rototra amiko. Dia tsisy fiainam-panavanina ao e. Tsisy afo mirehatra zany ao. Tsisy vohity zany ao. Fa za mahita misy olona mangetaeta an Jesosy dia hitanao misy ny amenon Jesosy azy. Hitanao misy ny andrakofan Jesosy azy. Hitanao misy ny amoazana ho an Jesosy. Hitanao misy ny irisony hoe voilà. Fa misy olona hitanao hoe tsy mivaky loha, tsy miraraha ninninina dia tsy hitanao koa ny vono, tsy hitanao koa ny hoentina, tsy hitanao koa ny fandrosoana. Raha lasy anabavy tianao Jesosy, tsy mitsaranao, tsy mandatsanao, fa io arakaraka ny etaetanao ihany no amenon Jesosy ianao. Tsisy hoe mangetaeta zany ka tsy fenon Jesosy. Halleloja. Tsisy hoe nitady zany ka tsy nahazo. Tsisy hoe naniry zany ka tsy nomena. Tsisy hoe mba te ho afaka zany fa tsy afaka. Rehefa ianao te ho afaka manafaka anao Jesosy. Jesosy nge mety. Ahoana ozy izy tamin'le olona teny hoe raha mety ianao dia madio ahy. Dia Jesosy hoe mety aho, madiova ianao. Zany hoe miankina aminao koa mangetaeta ve ianao. Mangetaeta ve ianao. Fa ny fahafenon'ny fanahy ilayntsika amin'izao fotoana. Tsika tsy mila vola be zany. Halleloja. D'accord amin'izany miaraka amiko ve ianao. Tsika tsy mila vola be zany. Men Jesosy zany ilay filaina voalohany indrindra. Fa zany ny priorité. Tsika tsy mila hoe trano be zany. Tsika tsy mila hoe tena fitaovana raitra be zany. Tsika tsy mila hoe tena hoe famorenana ngeza be zany. Tsy zany raha lasa anabavy ny mamaika. Tsy namaika amin'ny apôstôly zany raha mijery ianao anaty baiboly. Tsy namaika amin'ny apôstôly zany. Ohatra mialava le fitotoriana fa mareta kely fa miteny aminao foana Jesosy mamafy zavatra ao anatinao ao izy, miopere anao izy. Fa amin'izao fotoana masy matériel mamaika. Écran géant, micro sans fil. Zao anaovana fitoriana. Tsy maika amin'izany tsika. Mamaika antsika voalohany indrindra fanahy masina ao anatinao. Fanahy masina ao anatinao. Fa io na tena hoe matériel tena tsara tare mihitsy ary rehefa tsisy fanahy masina io zéro. Zéro. Tsisy fibebana. Tonga eny olona midera sy mankalaza sy miteteaka fotsiny fa fiainana ery mola anaty fizangazangana ihany. Fiainana ery mola anaty fahatona ihany. Fiainana ery mola fomba zao tontolo zao ihany. Satria tsisy impact, tsisy hery le fanahy masina, tsisy hery le fanahy masina le zavatra atao. Fa raha ianao raha te hiasa ho an Jesosy ianao, aza maika amin'ny ravidravitra sy ny fanangona ataovy fanahy masina no milatsaka ao anatinao.
fanamasina atao milatsaka ao anatinao fanamasina atao mameno anao mandeha ho azy miampiny avy eo raha mila vola ino ny vola ozy jesosy raha mila fitaovana ino ny fitaovana ozy jesosy raha mila toerana ino ny toerana ozy jesosy fa aza maiky any amin'izany aloha fa ny mamaiky aloha dia ny fanamasina ao anaty halleloia ary io fanamasina io iza maketaeta azy tsy jery tsisy maketaetako mirafitsika zany fa anao zay andeha ody dia hijery fitoriana any akafo iza no maketaeta ny fanamasina jesosy iza no maketaeta ny fanamasina fa io fanamasina io raha zao ianao mangataka mameno amen riky leo tsara fotsiny lozy ao anatinao ao ifony zay fahotana ifony zay tsy mety rehetra ialao zay falitona ialao zay tsy fahamarinana rehetra fa fanamasina tsy tamana ao anaty falitona zany fanamasina tsy tamana ao anaty fijangajangana zany fanamasina tsy tamana anaty sigary zany fanamasina tsy tamana anaty toky zany fanamasina tsy tamana anaty fosafosa fa fanamasina vera madio ny ilaidy ny anadio an'io vera io ny rany jesosy rehefa madio io vera io tsisy tsy tokony hidira fanamasina ao anatiny halleloia ny a mamparero ana misy le fitoriana tongavy ianao amin'ny alahady atao zany le fanambarana ohatra amin'ny tele na amin'ny radio a tsy tonga de tenenina eo le tokony le fantatra le olona tongavy ianao amilahady fa amilahady ny hitoriana an'izay tongavy ianao fa misy alahady fito anambarako anao an'izay raha maty le olona ianao mitorina inona tsy tonga de niteneninao teo ny olo izy maninona tsy tonga de nambaranao teo inona tia zany business le fivavaha business le fivavaha manao prochainement manao publicité eto aza mbola anao tena blabla aminao fotsiny fa anao démonstration anao am'izay ale am'lalahady iny programme anao zany le fanamasina aloha no fanamasina tsy metsiketsika eto fa resaka tele fotsiny eto fa tongavy ianao amin'ny lalahady amorina olona fotsiny zany ianao ve raha manam-potoana hitoriana tsy tonga de hoe eoneo ambaranao ny fahamarinana azon'le olona ny fiainana miresaka an'izay tsika amin'ny lahady eto zany zao za raha te ho tonganareo zao amilahady tiako tonga ndray a de misy zatra teneiko ety misy zavatra momban'ny fandrosoana ara-panahy tena tiako lazaina aminao tongavy ianao amin'ny alahady aza atao tena sakana ny zavatra rehetrarehetra mba raha tena te androso iaombana tongavy ianao amin'ny lahady fa mihina zy tonga de teneniko zao de vita halleloia aza manaiky fitahan'olona tsony tsika raha lasa anabavy tsika rehefa ao anatytsika jesosy rehefa ao anatinao jesosy eo ny famonjenanao eo ny fanafahananao eo ny fanavotananao izy aminareo ray ozy izy na de ratsy ary angataka mofo de mena inona ozy izy le raha ohatra mena mangataka mofo anao de inona nomenao mafimafo ary angatahany azandrano de ame azy iny rehefa mofo ny angatahany zanako ao de inona nomenao azy menao mofo izy rehefa ny zanako ao mangataka merlan de ahoana menao merlan izy fa hainao tsy andeha ame scorpion azy hoe ino maika anao fa tsisy an'izany na hoe sy indraka avy inao tenana mofo ino vato hoe zany ve nataonao zanako ao tsy zany jereo fitiavanao zanako ao jereo fitiavanao zanako ao de ina lazain'andriamanitra ina lazain' jesosy ianareo ara malala n'zany anao amin'ny zanakao tsy maiky avafa izy no ameany iny no ameany so de ato saitsika fotsiny zany fa tsy raisitsika ianao mangetaeta fanahymasina foana io tsy any amin'andriamanitra ny problema tsy any am' jesosy ny problema fa ianao ary angatahany zanakao mofo tsy vato nomenao fa mofo angatahany zanakao raha azandrano tsy mena rano nomenao fa azandrano tsy mamemanika ianao fa azandrano ianao ary malala mame zavatsoa tsy maiky ava andriamanitra ray raha mangataka ianao nomena iny meny fanamasina nomeny ny fanamasina fa na zay ray alehany na mody mangataka ianao zay mody mangataka fotsiny ianao de tsy mahazo ianao na zay ray alehany misy fahotana amin'ny toetra ao tsy mahazo ianao na zay ray alehany tsy mila mihitsy ianao e
dia tsisy ninona mitrangy eo fa raha ianao no mangataka raha lasainabary raha ianao mangataka dado jesosy eo omeo anay ny fanamasa inona zay fotsiny ny andrasan'i jesosy hay mitady an'izany ianao zay fotsiny ny andrasan'i jesosy mandrotsaka ny fanamasina aminao izy iny am'izay ny afo mandendehanao afo mandendehanao mandoro mitsitona mitarika anao i halleloia mangatao izy dia manino omeny ianareo dondono dia voany ianareo mitadiava dia ahita ianareo fa zay rehetra mangataka no zay rehetra mitady no ary zay rehetrarehetra mandondona no voany raha lasa anababo efa autorité efa carte blanche nomeny jesosy ianao fa tsy fantatsika izany indraindray dia tsika mola variana eo amin'ny paster tsika mola variana amin'ny fotoana vonjena tsika mola variana amin'olombelona jesosy kristy efa miteny hoe mangatà ianao dia omena mitadiava ianao dia ahita tondony dia voainy ny fanamasiny olazaina aminao iza manira fanamasina tena maniry ve ianao sura tena mitady halleloia halleloia tena mangetaeta amen tsara zany fanatrehan'ny tompo zany eto jesosy eto jesosy eto jesosy jesosy ny teny hoe tsy hamela anareo hokamboty fa ankaty aminareo ankaty aminareo andao tsika tena andao ajanontsika mihitsy zay kilalao ajanontsika mihitsy zay resaka fahotana ajanontsika mihitsy zay resaka fitiavana zao tontolo zao fa nytediavan'i jesosy nge ho amin'ny vola mitady vongy jesosy ny amoazanao dia ny fiatahanao amin'izao tontolo zao fiatahanao amin'ny fahotana fa nireketanao amin'i jesosy zay ny amoazanao dao aloha raisika kely ty ten'andriamanitra ty rehefa vakina teo izy aminareo ray ozy mandeha latsy ary vakitsika le teniny zaraina teo a ivavaka tsika avao toko faraiky ambe folo ny lioka toko faraiky ambe folo zany resahana amitsika zany dia aza misy zahatra atahoranao aza misy tsy zahatra mampatahotra efa ekipen'i jesosy ianao amen ekipen'i jesosy ianao rakofan'i jesosy ery ianao omeny jesosy ny fanahany ianao tarihan'i jesosy amin'ny fanahany ianao na izy ianao eto na izaka mangitaeta teny anao am'izany eto jesosy halleloia lioka toko faraiky ambe folo andininy fasivy aroy izao aminareo mangatà dia omeny ianareo mitadiava dia ahita ianareo dondony dia ho voany ianareo fa zay rehetra mangataka no mahazo ary zay mitady no mahita ary zay mandondona ho voany fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zana mofo no hanome azy vato ary raha angatahany azy andrano no hanome azy mena rano ho solony azy andrano ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka koa ianareo na dia ratsy azy mahalala hanome zavatsoa ny zanakareo tsy mainky avafa ny ray halleloia jesosy io miteny io jesosy io miteny io marina ny zavatra lazainy jesosy raha lasaina vavy tsy mainky avao izy izy ry anareo na dia ratsy azy mahalala hanome zavatsoa ny zanakareo tsy mainky avany ray izay any an-danitra no hanome ny fanamasina ho aniza ho an'izay mangataka ho aniza ozy izy ho an'izay mangataka ho an'izay mangataka tenin'ny tompo zany tenin'ny tompo zany marina zany teny zany very tsika raha tsy eo ny fanamasina voafitaka tsika raha tsy eo ny fanamasina fa mba tsy ahavoafitaka tsika mba tsy avery tsika mila eo ny fanamasina mameno anao ny fanamasina
mampianatra anao ny fanamasina ananatra anao ny fanamasina mampionona anao ny fanamasina manome ero anao ny fanamasina raha lasy anabavy teneniko le tany voalohany teo ny olona tahorany devoly ny olona feno fanamasina ny olona tahorany devoly ny olona rakofa ny fanamasina ny olona tahorany devoly ny olona misankisanky fahotana rehefa mijery anao ny devoly tsisy anjarany devoly any aminao matahotra izy tsy masaha izy halleloia